tomoera izay teny tokana izay no dinika rahantsika amin'izao anio zao manasanao indray anaraka izany. Re mpiara-midinika namana, faly miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika indray, matoky amin'ny fanarahana izao fandaharana izao. Misaotra anao indrindra, mitaona namana, misaotra anao izay voasambany nanaraka izao fandaharana izao, samy ahita fitahina sy fahasoavana ny isika rehetra ary tononona ho anao ny fiadanan'ny Tompo mba hitoetra aminao sy ny ankohonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Rainay be fitiavanao, misaotra anao indray zahay noho izao tombontsoa omenao anay izao, mbola ahafahanay miaraka mandinika miara-mianatra ny teninao. Anao ny teny, ka dia anao no irinay hitaridalana anay amin'ny alalan'ny fanainao masina, izay ampianatra anay, anoro anay ny sitraponao. Mamelà ny ilokay, mamindrafo aminay, anaran'i Jesosy. Amen. Tomoera. Mialohan'ny andiniantsika izany dia andeha ho jerevantsika ilay andinina tao tadino amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:10 ka ny andininy 7 manao hoe tahaka ny itiavan'ny ray ahy no itiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Androany dia iroso eo amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:10 isika. Satria izay ny taridalana mihinantsika androany. Fantatsika tsara fa nanaraka an Jesosy nidina tamin'ilay tohatra tery tao amin'ny efitra ambony ho any an-dalambe ireo mpianatra, nizotrana ka ny Getsemani tamin'ny oalina anankiray io izay anisany manan-danja indrindra teo amin'ny tantaran'ny tany, dia nisy teny lalina izay napetraka Jesosy azy ireo tao amin'ny efitrano ambony, izany hoe mialohan'ny irosoana makany amin'ny sahan'ny Getsemani. Dia nisy taridalana torohevitra nomeny Jesosy ho an'ny mpianatra. Zao ny voalaza n'izany andininy izany ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 10:10 manomboka amin'ny andininy 2:10 ka hatramin'ny andininy 2:10. Manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2:10 izany teny izany. Zao ny voalaza ny teny. Izao ny tena voaloboka ary naraiko no mpambotra. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboarina mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo noho ny teniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary zaho ho aminareo. Tahaka ny sambany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany izay miray amiko ary zao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia riana iny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo. Angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ry mpiara-midinika namana, miverimberina matetika le teny eto indimy le hoe mitoetra ao amin'i Jesosy. Mitoetra ao amin'i Jesosy. Le hoe mitoetra amin'i Jesosy dia hoe tio alina fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra isika. Mitoetra amin'i Jesosy dia midika hoe velona eo amin'ny fifandraisana aminy. Rehefa nandray ny hafatra avy amin'ny hafatra Laodikea isika, dia omenantsika izany hafatra mafonja eo ny apôstôly Jaona izany, fifandraisana eo amin'i Jesosy. Mitoetra
eo amin'i Jesosy. Ahoana no fomba ahafahantsika mitoetra ho aminy? Rehefa manatrika ny azy fijaliana Jesosy, dia tsy nanana songadina fotsiny lanja ny fitoerana ao aminy izy, fa nambarina ny fomba mazava sy tsotra ny fomba isehoany izany fifandraisana izany eo amin'ny fiainantsika. Dia tahaka izao izany, Jesosy voalaza eto moa izy hoe izao no tena voaloboka. Jesosy no voaloboka, isika no sampana. Mila mifandray. Vokatry ny fitoerantsika eo aminy izany hoe fifandraisantsika amin'ny Jesosy, dia mamoa ilay sampana. Tadino izany fa tsy haintsika ny mampitsiry samy rery ny voa eo amin'ny fiainantsika, fa mila amin'ny Jesosy isika. Raha toy isika ka ilay sampana maina, dia ho tapahin' ilay mpamboatra ny voaloboka amin'ny farany. Na mamoa isika na tsy, dia tsy maintsy rantsanana ny sampantsika. Ry mpiara-midinika namana, miaika eo anatin'ny fotoan-tsarotra isika ankehitriny. Miaina ao anatin'ny fotoana izay mihamafy isika ankehitriny. Kanefa tiako ny ampahery anao fa raha mitoetra eo amin'i Jesosy isika, dia hiteraka voa bebe kokoa ny fotoana maharitra izay niarantsika taminy. Mitondra voa ny fahatsarana, mitondra voa no manamara ny mahampianatra antsika. Ny hoe mitoetra amin'i Jesosy dia midika hoe fitandremana ny didiny izay maneho taratra ny toetra ny kanto sy ny fitiavana eo amin'ny fanarahantsika azy. Izany hoe ilay hoe mitoetra ao amin'i Kristy izany dia maneho ny fitandremana, midika hoe fitandremantsika ny didin'Andriamanitra. Izao manko lazainy Jaona ao amin'ny Jaona 1:5-7 manao hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. Izay milaza zany manao hoe tiako Andriamanitra, dia tsy maintsy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Raha dinihana zany dia izao hoe ny fitoerana ao amin'i Jesosy zany no anankiray fanefitra amin'ilay toetra ny mahalodikanina antsika. Fantatsika tsara ny resantsika maly toetra lodiki, tsy matimaty, tsy mangatsika, tsy mafana, matimaty alohan'ny favako Jesosy. Ary le fomba ilana izay zany dia izao, io le teny io, mitandrina ny didin'Andriamanitra, mitondra fifalian-dehibe, ry mpiara-midinika namana, ny fitoerana ao amin'i Jesosy. Ka raha miteny izy manao hoe tomoera ho amiko, dia midika izany fa mila fifatorana, famatorana mafy, mila fifanantonana akaiky amin'i Kristy, le hoe mitoetra ao amin'i Jesosy. Ka le raha teny manao hoe tomoera toy ny baiko, dia izao tombotsoantsika ny mitoetra eo amin'ilay voaloboka. Izao voalaza hoe tomoera amiko ary izao ho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay manao na inona na inona, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Fa raha miray amiko kosa ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo, dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tompony, momba antsika rehetra, ka isika rehetra ne samy ho tafatoetra eo amin'i Jesosy. Andeha hoentsika mbavaka izany dinika izany. Andriamanitro, indreza ny fitiavanao anay, omenao avokoa ny tari-dalana rehetra, ny fomba rehetra mba hahafahanay mitoetra sy mamoa be eo amin'ny fanarahana anao. Andriamanitro, ampitoero isanandro sanareo ty anatinay ilay fanaina masina mba hitarika anay ho amin'izany, ka tsy misy fisalasalana aminay, fa dia hitoetra ao amin'i Jesosy izahay amin'ity androany ity. Dia tahaka izany koa reto mpiara-midinika rehetrarehetra reto, mitahianay, mitahiny safidy sy ny fanapa-kevitra andraisinay. Tinoana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.